ny anaran'i Jesosy. Ampifaliana indray ny izarako aminao amindroany ny namonjen'i Jesosy ana. Français ny anarako a. Za taloha dia mpanota tena hoe tia an'izao tontolo izao a. Nankafy an'izao tontolo izao fa tsy dia tena hoe liana tamin'ny fivavahana na dia hoe notaizana tamin'izany aza. Dia niezaka niova ihany aho fa tamin'ny heritsaiko ihany dia tsy tafahova fa manota ihany. Fa no famindrapon'Andriamanitra dia afaka mijoro eto anatrihanareo satria novain'i Jesosy tsy namelany tao anatin'ny fotaka ny fahotana mihitsy nasorin'i Jesosy ny sitominy tao nosasany tamin'ny rano ny fahotako dia afaka soma tsara. Maro ny zavatra ratsy tato anatiko, misy zavatra ratsy atao anatrihan'Andriamanitra fa no famindrapony dia afaka soma tsara tamin'izany. Taloha zao za vao maraina tsy mivavaka fa variana fa tonga dia lasa amin'ny alina tsy mahalala mivavaka, tsy mahalala mamaky baiboly izany. Fa tena hoe no famindrapon'Andriamanitra dia novainy alohan'ny hanao zavatra dia mivavaka. Andriamanitra no anakinana zavatra rehetra na vao maraina na alina ny andro na anao inona dia ankina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia misaotra an'Andriamanitra voninahitra ho azy irery ihany. Fa tiako zaraina aminareo koa androany dia mikasika ny hoe tsy ampy izany zavatra izany. Tsy hoe rehefa voavonjy dia hoe ampy izay. Fa no revelen'Andriamanitra taminà tsikelikely napetrany tato anatiko nisy etaeta napetrany tato anatiko tsy ampy hozy Andriamanitra hoe mila mitombo ara-panahy. Tsy hoe ho fahanana ny ten'Andriamanitra foana dia mianatra ampianarina mandeha foana hoe zao ampianarina foana izany. Satria tsika eo amin'ny ara-nofo ary malala hoe any amin'ny garderie dia any amin'ny école dia any amin'ny lycée dia avy eo université dia tonga eo amin'ny taona ohatra eo amin'ny 20 à 30 ans eo dia miasa amin'izay. Fa tsika eo amin'ny ara-panahy dia mila hoe mitombo. Tsy hoe hianatra foana isa dia hatramin'ny efa 20 taona nanompoana an'Andriamanitra dia mbola eo ihany. Ampianarina mandeha foana fahanana ny ten'Andriamanitra foana. Dia hozy Andriamanitra tamiko hoe mila mitombo ara-panahy ianao. Mila mizara ny ten'Andriamanitra amin'izay ianao, mila miasa amin'izay ianao. Dia voninahitra ho an'azy irery ihany fa tena mitombo fitiavako an'i Jesosy. Tena hoe tia an'i Jesosy Tena tia an'i Jesosy amin'ny foko rehetra. Izay rehetra ataoko dia ho voninahitra ho an'azy irery ihany. Na n'inona activité ataoko dia mbola izay manome voninahitra an'Andriamanitra foana no ataoko. Tena tia an'i Jesosy ary raha mbola velon'aina dia mbola hizara momba an'i Jesosy foana. Tsy ho menatra n'aiza n'aiza. N'inona miseho dia hizara momba an'i Jesosy. Izay napetrany tato anatin'ny foko dia ho tanterahako ampanetretena ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha mbola velon'aina dia hizara momba an'i Jesosy foana. Dia mampahiry anao hitombo ara-panahy no tian'Andriamanitra amintsika dia samy mahery daholo maharetatra amin'ny farany tsara Jesosy. Voninahitra ho an'azy irery ihany. Mirary soa anao.